Dia mbola mpifaliana trany ry havana no iarabanantsika manaraka an'izao fifampizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Androany dia hijery indray tsika ny herin'ny vavaka ry havana satria tena ilayntsika be dia be tokoa izany amin'izao fotoana izao. Atsapahana mihitsy ny hoe tena misy Andriamanitra, miasa Andriamanitra ary tsy miova mihitsy ny heriny sy ny voninahiny. Dia misy vehivavy anankiray izay efa lany aiky nandany ny fananany tamin'ny fitsaboana maro isan-karazany voalaza ao anatin'ny soratra masinao ry havana. Fa na dia teo aza ireo vahoaka maro be izay mifanizina tamin'i Jesosy, efa rehany lazan'i Jesosy hoe io ny zanak'Andriamanitra io ny tonga hamonjy izao tontolo izao io, ka na ny jamba na pahiratiny io, na ny mona na mpiteneniny io, na ny kilemaina na mpitsangana io, na ny boka no dioviny io, za koa androany. Ny aretina nahazo azy ry havana dia izao, naharary nandeha nandritra ny 12 taona izy, ary tao anatin'izay na dia ny fanizina tamin'i Jesosy ary ny vahoaka be dia be, izao ihany no tao anatin'ny fony sy ny sainy. Raha vao tonga ao anatrehan'i Jesosy na dia ny sombotra viavin-dambany ihany aza ny voakasiko androany dia ho sitrana. Izay koa no ampitaina aminao androany ry havana. Misy vavaka ne be dia be ny olona mivavaka, fa tsy tonga ao anatrehan'Andriamanitra ilay vavaka. Misy fahotana foana mibahana any, misy tsy finoana foana mibahana any. Fa androany tena ataovy mihitsy ny hoe tena ny herin'ny vavaka hoy manova zavatra, tsy maintsy tonga ao anatrehan'Andriamanitra ny vavaka ataoko manomboka androany. Zany ny atao hoe finoana zany. Dia tonga teo anatrehan'i Jesosy tokoa ary ity vehivavy ity, ary dia nikasihany fotsiny ny ravin'akanjon'i Jesosy dia sitran'izy tamin'izay. Misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba 5:9-12 sy ny manaraka ao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: koa mifanekeloka ianareo ary mifampivavah mba ho sitrany ianareo. Ny fiasan'ny vavaka ny marina dia mahery indrindra. Eli dia olona takantsika ihany, ary izy na herin'ny vavaka mba tsy hilatsahan'ny ranonorana dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranonorana 3 taona sy enim-bolana. Ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Eli ozy izy ry havana dia olombelona tahaka azy tahaka anao ihany. Mety reraka io, mety marary io, mety faly io, mety malahelo io. Olombelona ohatr'izao ihany Eli. Fa izao nahery ny vavaka, ary na dia ny ranonorana ary ny vokatry ny vavaka nataony dia tsy nilatsaka izany. Atsiarovako indray andro ry havana, tany amin'ny birao nandeha nilahatra nanamboatra taratasy tany amin'ny préfecture tany ny zanako indray maraina. Za nandeha niasa, izy any amin'ny préfecture. Ary dia nitraotrao be amin'izay ny ranonorana, nefa ao tokotany no milahatra. 4 maraina izy milahatra ao amin'ny tokotany ao, nefa ny birao amin'ny 5 vao mivoha. Avo be amin'izay ty orana, Andriamanitra ozy any ampiasany eny. Rotsaka ny oranao ilay zanako. Inona moa no manahaka anahy tahaka ny nataony Eli? Vavaka anie izany, ny tenin'Andriamanitra ny nataoko tao anatin'ny foko sy ny saina ry havana. Hoe raha manam-pinoana koa dia mba hatsahatr'Andriamanitra io orana io. Nivoaka teny amin'ny arabe teny ary tsy niraraiko izay olona manodidina, fa sady nasandatro ny tanako no nikikika mafy be mihitsy any teny tamin'ilay orana hoe mangina mitsahara amin'ny anaran'i Jesosy. Naverimberiko izany sady ny vavaka. Inona tokoa ry havana? Nijanona ilay orana. Gaga be, faly ane ary dia tena lasa amin'izay ny hira fiderana vokatra izany zavatra izany. Ary dia nanomboka teo dia nanomboka nahiratra amin'izay. Ny lanitra nanjara ny sava ny lanitra, ary lasa manga be ny lanitra dia lasa mambalika be ny masoandro, mandraparivan'ny andro. Ny hafaliako ry havana, hoy ny tenin'Andriamanitra: Eli dia olona takantsika ihany, ary izy naherin'ny vavaka mba tsy hilatsahan'ny ranonorana. Finoana ry havana ny takian'Andriamanitra amintsika rehefa mivavaka isika. Mahatsiaro indray koa ny soabaviko raha vavin'ny vadika, izay sisa moa dia mivahaka azo am-poteny, kanefa na dia izany aza, rehefa hoentina mivavaka izy dia tsy mety, fa andrebirebena fotsiny izany.
tsy andeha hoany ahy be da be ny zavatra ataoko hoe de za zany tsy mitsahatra mitory aminy fa tonga kosa ny fotoana nanairan'Andriamanitra azy mivady amin'izay ay zany kay ty teny toriako amin'ny isan'andro ty zany tsy malala fa ny tenin'Andriamanitra kay efa miasa ho aminy eo fa nisy problema be amin'izay nahazo anazy tany ampiasana tany amin'izy ampiasana an'izy mivady tany niazakazaka ny toditody gogogo ny tomany izy nakao aminay mivady andao reto mba eto am-bavaka fa tena mafy be mahazo anay zao no manjoanay zao no manjoanay zao no manjoanay andao ara ivavaka tsika aloha de nivavaka nivaly olana tatarina ndray koa rehefa miteraka ny zanany faharoa izy zany efa teo izy zany nanomboka tamin'izay de efa lasa nivavaka foana amin'izay de lasa mpanompon'Andriamanitra amin'izay rehefa nahazo an'io zanany faharoa io izy tsy nitovy ny tongotry le zaza de nalahelo be mihitsy izy mivady teo zany izy tena hoe Jesosy eo fa inona ary ty nisy herinandro masina tany am-piangonana lahasa izy nakany am-piangonana tany zay ny vavaka rehefa niteny ray aman-dreny mpitandrina tao anatin'ny vavaka hoe andro fanasitranana zao Jesosy nafony ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ho ay sy ho anao raha mino ianao de tena mba ho anao koa zany fanasitranana nataon'i Jesosy zany androany apetrao amin'ny faritra marary anao izy ny tananao fa Jesosy andendehny amintsika tsirairay avy eny ary anasitrana antsika de nitrotrony ty zanany ty zanany mbola mambolana ary de nametrahany tanana teo amin'le tongony de lasa amin'izay izy niverina tany amin'ny pédiatra zay efa nanaraka azy ao zany ao anaty carnet de santé eo zany efa misy ny évolution an'le zanany eo eto izy zao centimètre eto izy zao centimètre efa mambolana am'izay rerak'izay ozy izy raha ritra ny vola ozy izy fa de izay nanomboka teo amin'ny herinandro masina io netiny ambavaka amin'izay kaka be le pédiatra ndry fa inona ny tranga ozy izy fa vao omaly ty zazy ty zao maninona androany lasa nitovy ry havana ny alavan'ny tongotry le zaza lasa nitovy ny alavan'ny tongotry le zaza de gaga natsony le pédiatra ny mpiara-miasa aminy hoe mahagaga tena mahagaga ty fa inona nataonareo nivavaka izay ozy izy raha ohatran'izany kosa aloha ny mivavaka ozy le dokotera tena mahatonga saina ry havana malala nivavaka manova zavatra mifanekeheliko ianareo ka mifampivavao izy mba ho sitrany ianareo fa ny fiasan'ny vavaky ny marina de mahery indrindra raha tena manatona an' Jesosy amin'ny fonao rehetrarehetra ianao ho anao koa zany androany fa nasitranana ny tadiavinao manatona amin'ny fonao rehetrarehetra mibebay de manolora tena ho an'i Jesosy fa aza mangatakandro tsony ry havana fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra tahaka nataony tamin'ity vehivavy ity na inona zavatra mibahana teo de zao ihany ny fatany tsy maintsy tonga eo anatrehan'i Jesosy ataovy ao anatinao koa zany finoana zany tsy maintsy tonga eo anatrehan'i Jesosy ny vavaka ataoko de ho hitanao